voatery hoe raisy tanana fa ara-bao fotsiny izy zay apetraka ny tompo ao anatin'ny fonao. Alleloia. Andaontsika anomboka amin'ny fotoana amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo aloha. Salamo efa haitsika loatra, efa henontsika matetika, vakitsika matetika izy ity etsika idirana n'Andriamanitra indray amin'ity fotoana nomeny antsika androany ity. Salamo fa 300. Salamo fa 300. Raisitsika manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 ihany. Salamo fa 300 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5. Ndao vakitsika eo am-pitsanganana le izy. Raha ohatra ianao ka mitondra baiboly, mino fa maro amintsika no mitondra baiboly na amin'ny taratasy zany na any anatin'ny finday atsika, dia manentana anao mba hamaky an'io salamo efa haitsika loatra io, anomboantsika an'ity fotoana ity. Rehefa hita dia vakitsika miaraka miredona araka izay azo atao. Alleloia. Alleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora ny Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina andavaka, izay manarona famindrapo sy fiantrana. Alleloia. Izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanindranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Andaontsika hisaotra ny tompo amin'ity tolakandro, faraparan'ny tolakandro ity. Asandrataony amin'ny tompo ny tananao dia misaora azy, tahaka ny salamo izay nivakitsika. Tsarovo ny sosiny tsara rehetra nataony teo amin'ny fiainanao. Asandrato ny vavakao amin'ity ariva ity indray. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, makasitraka anao izay ary mideranao indray. Tonga eto amin'ity toerana ity, misaotra tompo malala, fa ianao no nitantana ny dianay. Ianao no manome anay fahavelomana. Ianao no manome anay hery sy tanjaka, fahasalamana. Fa indrindrindrindra ianao no manome anay fahavelomam-panahy sy fitahim-panahy. Makasitraka Jesosy ianao no loharano ny zava-tsoso tsara rehetrarehetra. Ianao no efa nahatanteraka ny famonjena anay teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'ny alalan'ny fidinanao, ny fanetretena izay nanananao Jesosy. Makasitraka anao zay amin'ity arivo ity indray, manome voninahitra anao, atolotra anao ny fisaorana, ny fiderahana mandrakizay. Tompo malala, tianay, masina sy tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy ao anatin'io salamo io dia misy ampahany ao amin'ny 2 izay milaza hoe ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra. Amen. Ny fanadonona indraindray dia mety tsy ho fananitsika, fa mety manadino ny saina, indraindray mety tsy mahalala mihitsy. Amin'izao vaninandro iainantsika izao, mety mieritreritra ary indraindray hoe ahoana ihany ary za ty, mety misy fanasitrahana nandrasanao, mety misy valim-bavaka andrasanao. Fa zavatra anankiray izay ohatran'ny hoe nampahafantariny tompo tao ao izay hoe indraindray misy zavatra ataon'ny tompo eo amin'ny fiainanao izay tsy fantatrao sy tsy tsaroanao akory, fa isaory fotsiny izy, isaory fotsiny izy. Indraindray ny tompo mety manao fanasitrana ao anatin'ny vatanao, fa tsy fantatrao akory le izy. Fa zao mifoha ianao maraina, salama tsara, tsy maninona tsy maninona, mandeha ny taona sy ny volana sy ny amam-polo taona mbola eo foana ianao, dia tsy fantatrao akory hoe ny tompo ane efa nitondra fanasitrana natao amin'ny vatanao kay tamin'ny taona maro lasa tany aloha tany. Misaora azy. Ny fanadinoana, indraindray tsika mety tsy manadino, mety tsy mahatsiaro ny soa ataon'Andriamanitra amintsika. Teny aminao hoe rehefa mihaona amin'ny tompo ianao dia mangataha aminy mba tsy hanadino azy, ary mba tsy hanadino ny soa nataony teo amin'ny fiainanao.
amen. Mangatà mba tsy hanadino. Be dia be ny indraindray ny olona izay manadino ny sosiny tsara rehetra nataon'Andriamanitra taminy. Misy mpanompon'Andriamanitra fanta-daza afaka tononoko efa lasa any amin'i Jesosy izy, Renard Bonke, mpitoro filazantsara. Nanaovan'Andriamanitra fahagagana ny ankonany tamin'ny fahatanorano satria zareo dia niaina persécution be tamin'ny ady lehibe faharoa. Dia nivonjen'Andriamanitra ny fianakaviany, ny ray aman-dreniny zany tamin'izy mbola tanora. Rehefa avy eo nisy fahagagana an'seo dia velona daholo izy rehetra, na dia nenjehana mafy ara satria famonoana ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Izy jiosy sady allemand any amin'ilay firenena tena misy an'ilay korotana famonoana mihitsy zany no novonjen'Andriamanitra zareo. Taty aoriana moa zany dia lasa pasteur ny dadany, dia izy lasa evangelista. Fa ireo ray tapo aminy kosa dia lasa namadika an'ilay famonjen'Andriamanitra ho lasa explication scientifique. Dia lasa adinony zareo hoe Andriamanitra no namonjy azy. Fa lasa ozy ka matotsika vovontsy tamin'ireny dia nisy an'izao, dia nisy an'izao, dia nisy an'izao. Fandroany teteny aminao hoe aza misy atonoina ny fitahiny rehetra. Amen. Ataontsika mbola hivavaka, asandratsika any amin'ny tompo hatrany ny tanantsika, hisaotra azy, ankasitraka azy ny amin'ny sosiny tsara rehetra nataony, na zay tsaroantsika na zay tsy tsaroantsika, ary ametraka eo am-pelantanany ny memoarantsika, mba tsy hanadinotsika mandrakizay azy, ary mba tsy hanadinotsika ny sosiny tsara nataony rehetra. Ray masina tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay noho ny fitahinao rehetra teo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy tsy ary ho tononona eto daholo fa misy ny fantatray, misy ny tsy fantatray, fa ny ataonay androany Jesosy dia ny mankasitraka anao. Misaotra Tompo, mankasitraka Jesosy misaotra anao ray masina tsara, satria na fahavelomana, na fiainana mandrakizay, na fanasitranana dia fantatray, na fierovana dia fa nataonao teo amin'ny fiainanay, na fahafahana, na hery sy tanjaka, na ny sakafo hohanina Jesosy ary na tsy mihinana ary zay ka ianao no miaraka aminay, dia misy fitahina ao anatin'izany tsy fihinanana zany. Misaotra Jesosy mankasitraka anao zay mivavaka izay androany, mba tsy hanadino mandrakizay anao, ary mba tsy hanadino mandrakizay ny fitahinao rehetra. Petraka aminao Tompo ny fotoana irahana eto androany, ny teny zay ho ambara, mpanompo izay ho ampiasainao. Tahio manokana ny tsirairay izay manatrika eto amin'ity toerana ity, tahio manokana ny tsirairay izay manatrika any amin'ny tambazotra, izay manaraka any amin'ny tambazotra, tahio manokana ny tsirairay mba tena ho feno etaetanao, ary andray araka ny etaetany amin'ny teny, hanao ny fiderana, hanao ny voninahitra mandrakizay. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndao tsika tehaka mafy be eo an' Jesosy Alleluia. Datsika mbola hisaotra an' Jesosy. Manana antony be dia be tsika afaka hisaorana an'Andriamanitra, dia ndao asandratritsika ny tanantsika hisaotra an' Jesosy. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka be dia be ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fitaomanao anay mbola tonga eto amin'ny fanatrianao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny tombonandro menao anay tsirairay avy Jesosy velonay zay. Ianao no mbola mampijoro anay toy izao Jesosy. Ianao no ao ambadiky ny fandresenay. Ianao no rehetra ho anay Jesosy. Jesosy eo matsiaro heritaona lasa tahaka izao tao anaty fahoriana lalina Jesosy. Fa androany Jesosy tena manana antony manokana hisaorana anao satria eto amin'ny fanatrianao androany Tompo. Mankasitraka be dia be Jesosy ny amin'ny tombonandro, misaotra ny amin'ny fitondranao, mety ny fitantananao. Tena mankasitraka Jesosy fa ny masinao tario izay androany. Manasanao zay tena hiditra tsehatra eo am-ponay tsirairay avy. Sokafanay ho anao ny fonay, anjakanao ho feno anao, omena ianao ny sehatra androany fa ny masina. Mesa mahery eto amin'ny fanatrianao Tompo.
Alleluia. Fany masino milanao zay. Tsy aminke na amin'ny tanjaka fa amin'ny fanahy hoy ny teninao zay manana ny fanahy no atao izanaka tsy aintsony aho fa anao tanteraka tario aho fanahy masino ovay aho olom-baovao fianao malaly zay tsy maintsy maty ao am-boko ao tario aho fanahy ho toy ny zazindray tario aho Jesosy iombona miray Unino ni fu o fitoera masina falemepanay no sitraka ao anay levany avoko zay tsy nataony tananao iriko tompo mba ho ankasitranao lazao hoe tario fany masina tario aho fanahy masino ovay aho olom-baovao fianao malaly zay tsy maintsy maty ao am-boko ao tario aho fanahy ho toy ny zazindray
jesosy io ndreto izay manolotra momba nay rehetra ho anao androany. Tsy niendrika ivelany fotsiny jesosy a, tsy hoe mihira tolotray fotsiny, tsy mifanandratany an-tanana, tsy mifihetsika ivelany jesosy fa ny fonay momba nay rehetra androany tena tolotra eto anatrehanao. Misandrata jesosy. Tsy jesosy io tsy arenano omeko anao, tsy volamena fa ny tenako anao. Oh, tsy manaiky iaho Jesosy raha tsy tarianao, ka ny feoko no asandratro anao. Dao iary laza zay. Tsy Jesosy io tsy arenano omeko anao, tsy volana volamena, tsy volamena fa ny tenako anao, ny tenako anao. Oh, tsy manaiky iaho Jesosy raha tsy tarianao, ka ny feoko no asandratro anao, no asandratro anao. Asandrato mafy amin'ny feo antsika ho any Jesosy. Jesosy io tsy arenano omeko anao, tsy volana volamena fa ny tenako anao. Oh, tsy manaiky iaho Jesosy raha tsy tarianao, ka ny feoko no asandratro anao. Asandratro mafy amin'ny feo antsika ho any Jesosy. Jesosy io tsy arenano omeko anao, fa ny foko volamena fa ny tenako anao. Oh, tsy manaiky iaho Jesosy raha tsy tarianao, ka ny feoko no asandratro. Dao vetsika farany zany, asandratro mafy amin'ny feo antsika ho any Jesosy. Tsy Jesosy io tsy arenano omeko anao, tsy volamena fa ny tenako anao. Oh, tsy manaiky iaho Jesosy raha tsy tarianao, ka ny feoko no asandratro anao, ny feoko no asandratro anao, no asandratro anao, asandratro anao, ka ny feoko no asandratro anao, ka ny feoko no asandratro anao. Ny eo anilanao rery any Jesosy ny tena mahatsara anay, eo no mampety anay, eo no mahasambatra anay Jesosy. Izany mbola ilazanay hoe hitoetra eo aminao foana izay Jesosy. Tehirizy Jesosy aharitra hatramin'ny farany amin'ny fiarahana aminao Tompo. Mankasitraka Jesosy malaky. Hitoetra eo anilanao, no faniriko izao,
maniry mafianao ianao lay masambatra ianao lay tena tiay tompo ianao lay tokany fiainako ianao tsy mba mafoia tokiny foko fitarainako eo anilanao tompo eo no matsaray lazao hitoetra eo anilanao hitoetra eo anilanao no faniry izao no faniriko izao tompony ao anatiko ao tompony ao anatiko ao maniry mafianao maniry mafianao ianao lay masambatra ianao lay masambatra ianao lay tena tiay tompo ianao lay tokany fiainako ianao tsy mba mafoia ianao tsy mba mafoia tokiny foko fitarainako eo anilanao irerianao tompo eo no matsaray ianao lay tokany fiainako ianao tsy mafoia ianao tsy tokiny foko fitarainako ianao eo anilanao tompo eo no matsaray ianao lay tokany fiainako tokana hoanao ianao tsy mba mafoia tsy mafoia tokiny foko fitarainako eo anilanao tompo onafikira piazanao tofavaksika jesosy jesosy ahy ianao lay fiainanay ianao ny zavatra rehetra ho anay jesosy ahy sambatra izay manananao eo aminao rery ihany mampita fiainanay jesosy ahy ho any amin'iza moa zay tompo afa-tsy eo aminao rery ihany tianay ianao jesosy ahy maminay ianao maminay amin'ny fo ray manontolo jesosy ahy zany mbola ilazainay fa eo aminao rery ihany matsara anay tompo ianao lay tokany fiainako ola ianao ianao tsy mba mafoia tokiny foko
Misaotra-betsaka Jesosy eo anilanao ihany masambatra anay. Alleluia. Fa mananao Tompo, fa mananao niovany fiainako Tompo tao aminao tsy naneny naranandray anao tsy ho toy izao ny fiainako raha totsy tao aminao. Lazao hoe mananao Tompo fa mananao niovany fiainako Lazao hoe mananao Jesosy Tompo fa mananao
Alleluia. Ndao tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika, isotra ny mpanjaka ilay tokana izay antony ity fivoriana ity, ilay nanasanao ho tonga eto, ilay teny amiko sy teny aminao. Ndao rentsika tombontsoa ny fotoana andrenesantsika n'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Za tena mino fa amango ny fonao Andriamanitra. Ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia mitenena aminy. Andao ny tombotonga eto iaino anao. Vonora feo hafa rehetra manakana ny tenim-pahamarinanao, tsy ho tafatoetra atao anatiko. Mitenena amiko dia aoka ny fahamarinan'ny teninao anapaka atao boko, hitary-dalana, ampahita ny lalan'ny fahatsaranao mba homena voninahitra amin'ny alalan'ny fanambaranao indray ny anaranao androany. Vangio ny foko Andriamanitra, vangio ny ao anatiko ray manontolo, mba tsy ho izao intsono velona fa ianao ny velona atao anatiko. Mitenena tompo famenanao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao ity tanana mafy ho an'ny tompo a. Maza ho toerana tompoko. Alleluia. Andao nariva dia tondratsika ao anatin'ny fotoana fohy a, ny amin'ny zava-miafina izay nambaran'ny soratra masina mahakasika momba ny hoe seza fiandrianan'i satana ao anatin'ny olona. Seza fiandrianan'i satana ao anatin'ny olona. Vakitsika ny Genesis toko fahaefatra. Genesis toko fahaefatra manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina. Ary hoy izy, efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah. Ary niteraka ny Abela rahalahy koa izy. Ary Abela dia mpiandrondry fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah. Fa nitondrany Abela kosa ny voaloha terak'ondriny dia izay matavy, ary Jehovah nakasitraka ny Abela mba ny fanatiny. Fa Kaina mba ny fanatiny kosa tsy mba nakasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehany. Ary hoy Jehovah tamin'i Kaina, nahoana ny tezitra ianao? Ary nahoana ny manjombona ny tarehanao? Raha tsara toetra ianao, moa tsy miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao ny kendren'ny fanindriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Amen. Rehefa mamaky io teny io isika dia mahita fa ny olona anankiray atao hoe Kaina dia sy mba tao anaty toetra anankiray atao hoe fialonana. Ny fahotany Kaina teto dia tsy hoe nijangajanga izy, tsy hoe nampirafy izy, tsy hoe nanao zavatra mamofady be faran'izay tena ratsy indrindra hita maso izy teo amin'ny fiarahamonina nisy azy, fa nisy seza fiandrianan'i satana tao anatiny, toetra anankiray atao hoe fialonana. Betsaka amin'izao ny mihevitra fa rehefa tsy mijangajango, rehefa tsy mampirafy, rehefa tsy manao zavatra mamofady dia olo-masina. Miaraka amin'i Jesosy ry havana dia tiako ho fantatsika fa Jesosy dia te hitantsika handroso amin'ny fahatanterahany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Itsika dia tokony hahatratra ny ohatra anankiray mahafeno ny fepetra ny olona tanteraka anankiray atao hoe Jesosy amin'ny toe-pontsika, amin'ny fanaontsika, amin'ny fomba fiainantsika ary ny ao anatintsika iray manontolo. Nao ny jerentsika ny tenin'i Jesosy eo amin'ny bokin'ny Matio Matio toko 5 ny 9:7-10. Hoy izy Jesosy hoe, koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana ianareo izay ny an-danitra. Eto Jesosy tsy miteny hoe miazamba ho tanteraka, fa ozy fotsiny izy hoe maniriha mambavaka
iaina fahataterahana tahaka ny fahataterahana rainareo zay ny an-danitra. Tsy ezaky ny olombelona na effort ny olombelona no tonga olona anankiray iaina ny fahatateran'Andriamanitra amin'ny fisisiny fandalovana eto ambonin'ny tany. Fa rehefa manaikitsika ny hotariny fanamasina sy manam-paniriana ny iainan'izany karazam-piainan'Andriamanitra zany, dia Andriamanitra ny manova sy manaisotra antsika hiala eo amin'ireo tontolo-paharatsiana sy fahazanana rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony, mba ahafahantsika misitraka sy miaina ny fahataterahana. Rehefa jerena tsara nefa io fanambarana mahakasika momba ny fahataterahana lazain'i Jesosy io, dia miainga avy amin'ny toe-po tafasaraka amin'ny fifamatoran'izao tontolo izao tanteraka. Io folazain'i Jesosy hoe tanteraka io anafantsika ny raintsika izay ny an-danitra. Rehefa mandinika ny soratra masintsika tena ataoko milamina tsara mihitsy ny toroteny androany hariva mba azahoana tsara ny zavatra tia mifanao ampitaina amintsika, dia namaky baiboly aizara ny teny mifanandrify amin'io fahataterahana takiny teny io mba hitovizantsika amin'ny ray, hananantsika ny fahataterahany ray. Dia zao ny voasoratra nahitako azy. Jesosy Kristy tafaresaka tamina mpanan-karena anankiray nangetaheta ny anaraka azy. Dia ao amin'ny bokin'ny Mateo 7:20, Mateo 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ora lehilahy tamin'i Jesosy, ora lehilahy taminy inona avy moa dia ho Jesosy no hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandaingy, manajany rainao sy ny reninao ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. 9:20 hoy ilay zatovy taminy, zany rehetra zany efa voatandroko avokoa, fa inona ny tsy mbola mahatateraka. Dia hoy Jesosy taminy, raha te ho tanteraka ianao dia mandehana midio ny fanananao ka omeo ny malahelo dia narakitra ny an-danitra ianao ary avy anaraka. Fa noho nandray izany teny izany ilay zatovy dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. Eto ry havana dia hitantsika fa ny mahafeno fepetra ny fahataterahana amin'ilay fanambarana izay lazain'i Jesosy rehefa niresaka tamin'ity tovolahy mpanan-karena natandrina ny didy rehetra ity Jesosy. Dia zao hoy izy Jesosy, efa nataonao tokoa izany zavatra rehetrarehetra zany, fa raha te ho tanteraka ianao. Dia zao hoy izy Jesosy, andehana amidio ny fanananao rehetra dia omeo ny malahelo fa narakitra lehibe any an-danitra ianao dia avy anaraka. Fa manino Jesosy no lazan'izany hoe amidio ny fananana rehetra omeo malahelo dia avy anaraka. Zay vao miseho le hery ny fahataterahana mahafeno fepetra mahatateraka anao. Te hiteny Jesosy fa ny fiankinana amin'ny fananana no irika mbola miazona ny ao anatinao tsy ho tanteraka. Misy zavatra hitako Jesosy ifikiranao, mamesatra anao, tsy votsitra tsara ianao raha anaraka raha mbola ao ny fonao. Fa hitovy amin'ny jentilisa ihany ianao zay vesara ny filany eo am-panimpona ka atonga ny fonao mbola hialina ny hafa zay tsara kokoa noho ny fiainanao na zay zavatra irinao tsy nitranga teo amin'ny fiainanao. Zany hoe tsy ho votsitra mihitsy ianao eo amin'le dingan'ny fahataterahana raha mbola hitantaratra ao anatinao ny fifikirana sy famikirana amin'izao tontolo izao sy ny filany. Hozy Jesosy nijery azy. Zaho hozy izy tsy mijangajanga, zaho manaja andray sy ndreniko,
azoko lazaina koa hoe tsy nangalatra fa niasa tsara na vorereny. Ny titofolo efa tena milamina tsara mihitsy, tena impeccable, tena ao tsara tsika ary tompo a. Fa reo rehetra eo nataoko dôly, tandremako dôly reo. Tenjereny Jesosy ohatry hoe tena marina zany, tena nitandremanao tokoa le izy. Fa zao raha te ho tanteraka ianao, manina ozy? Dia ozy Jesosy mandehana amdio ny fanananao rehetra, dia omeo ny malahelo, dia aviana raka. Ny zavatra hitako teto dia zao, Jesosy teteny amin'ity mpanan-karena ity hoe misy zavatra mamatotra anao, maka ny toerako ao anatinao, seza fiandrianan'i satana. Tsy le zavatra efa tanteraka hita maso, ahitako fa mapety ny fiainanao, araka ireo didy izay nitandremanao, hita ety ivelany fa tena niainanao tokoa ary tena nataonao tokoa. Fa toe-po mifikitra amin'izao tontolo izao, tia izao tontolo izao, miankina amin'ny arena, miankina amin'ny vola fa tsy miankina amin'Andriamanitra. Manam-paniriana ny anaraka an' Jesosy fa tsy afaka, satria vao niteny Jesosy hoe raha te ho tanteraka, raha zay ny tena tadiavinao, dia zao le lalana, andana amin'ny le fananana, dia omeo malahelo andana zarao, dia viana raka. Jesosy teteny amin'ny lera namana, tiako ianao hifikitra amiko fa tsy hifikitra amin'ny fanananao. Jesosy tsy niteny hoe amin'ity ny fanananao rehetra dia meo aty anao anaovana asa fanimpona. Fotry Jesosy andana omeo ny malahelo any, satria tsy ny fanananao aloha ny ilaiko, fa ianao aloha ny tiako anaraka. Mba fantatrao ve ny asarobidy ny filazantsara an Jesosy Kristy? Ny filazantsara an Jesosy Kristy dia tarafina amin'ny toe-pony Jesosy miatika olona anankiray mangetaheta, dia aniry ny anaraka azy. Dia taonantsika isainy izay zavatra nasainy Jesosy avarotra omenany malahelo no toriany mpitoroteny anentanana pino ho amina prospérité na fanambinana materiel na ara-pitaovana. Ny ao am-pony Jesosy, za tsy miteny hoe tsy ilainy ianao manana ny zavatra rehetra, tsy ilainy ianao hisitraka ny zavatra rehetra, tsy zay ny zavatra tiako lazaina, fa le toe-po mihitsiny mametraka sy mampitodika ny fifantohanao hitady an'Andriamanitra, tere ny filanao. Atsangano entanany izay mandrea eno ty famarinany ity. Tiany Jesosy io mpanan-karena io hifikitra aminy fa tsy amin'ny fananany. Eto Jesosy mitady fo libre, fo afaka eo am-panarahana azy, fa tsy fo voagejany arena eo am-panimpona azy. Averiko, tiany le mpanan-karena hifikitra amin'izy Jesosy fa tsy amin'ny fananany. Ary eto Jesosy tena hita mihitsy ny eo am-pony fa mitady fo afaka izy eo am-panarahana azy, fa tsy fo voagejany fananana sy arena eo am-panimpona azy. Zay nareo ane, ty mpanan-karena ity zany mety tsy nangalatra, mety tsy nanodom-bola, mety tsy nisoloky, mety nanao zavatra, tsy nanao zavatra tamin'ny tsy rariny na tsy fahamarinana zahoana rena, fa mety tena madio izy, sy kilinina matona nantonan'i Jesosy hoe za zany ao anatin'ny kritera mety afaka anaraka an Jesosy, ary tsy anda izy satria ny didifolo ny tandremako, tsisy problema eo amin'ny fiarahamonina, tsisy olona nanaovako soloko na nangalarako, libra tsara amin'ny fanimpoko. Izy mieritreritra fa ny fatanteran'ireo fepetra rehetrarehetra ireo no ahafahany manaraka an Jesosy, mahafeno ny fepetra ny fatanterahana. Zay le tiako lazaina amintsika. Rehefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra, aza miezaky ny amoaka ny tsara vitanao,
fa manetretena mba ho tarafiny amoahany zay zavatra tsy mety ao anatinao, mba hisy antsiny ianao. Teto no nahitako fa ny tena mesazy na afatra omeny Jesosy ny olona dia afatra feno fantsina ananganany olona sy ampijoroan'ny olona amin'ny fahatanterahana eo am-panompona azy. Andao ity tanana mafy ho an'ny tompony. Hitanareo, ny fanangejana ao ambadiky ny toe-po voageja ny zavatra nanana, miankina loatra amin'ny zavatra nanana eo amin'ny nofo, dia izay no mahafeno ny fepetra manambara fa mbola ao am-pony ty mpanan-karena ity ny fitiavam-bola noho ny fitiavana an' Jesosy. Dia ndao ny inotsika inona ny tenin'ny tompo? Teo izy dia niteny hozy izy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa mindimy fatelo amin'ny roapolo fa sarotra ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Le mpanan-karena nahazo an'io kiny io teto, tsy hoe mpanan-karena tsy nitandrina ny didi-folo, fa nitandrina ny didi-folo. Fosy Jesosy sarotra ho amin'ny mpanan-karena niditra mora ho an-drameva nidirany moramora kokoa no idirany rameva amin'ny vody fanjaitra no nidirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tena hoe accès sarotra, lalana sarotra ho amin'ny olona mitoky amin'ny arena nidirany amin'ny varavaran'ny lanitra. Satria misakana ao anatin'ny fony mangeja azy maka ny toeran'Andriamanitra. Io le tiako anairana antsika, satria rehefa namaky ny tenin'Andriamanitra ka nijery hoe inona ary le seza fiandrianan'i satana. Mijery ankaintsika, kaina ane tsy hitsolo homosexuel, kaina tsy nijangajanga, kaina tsy zavatra tena hitanao hoe tsy nety be nataony ara-piarahamonina, fa tsy nety tao anatiny dia zao mifikitra teo amin'ny tamaso ny fony dia nanam-pialonana natoritoro tao anatiny tao izy. Natory tao le izy, tsy mifo le izy fa natory. Fa vao nitanga le zavatra niseho nahitany hafa tsaratsara kokoa noho izy zandriny, dia mivoaka avy ao amin'izay le seza fiandrianana hoe tika ile mbola matory tao fa tokony iseho hatramin'izay mba ela. Ary Andriamanitra efa niteny tamin'ny Kaina, mamitsaka eo am-baravarana ao ny mifaka-panahy, fa raha tsara toetra ianao dia zao ianao no tokony hanapaka azy fa tsy izy ny hanapaka anao. Tadidio ry havana fa ny fisian'ny fitiavam-bola, fitiavan-karena, fifikira amin'izao fiainan'izao io no miteraka ilay toetra ratsy atao hoe fialonana. Tsy maty ao anatin'ny olombelona na dia efa mpanompon'Andriamanitra azy. Io tsisy toeram-panompona na titra hoentina fa toetra miafina ao anaty. Mila resena io, mila tena hitanao ny fisiany io ao anatinao hoe za ve mbola be fialonana mandrak'androany, sa efa mba libra amin'izao tontolo izao amin'izay fa tsy mifikitra amin'izao fiainan'izao dia tsy hananany satana fahefana atao anaty satria tsisy seza fiandrianany intsony. Timoty voalohany toko fahenina andiny fahafolo. Timoty voalohany toko fahenina ny andiny fahafolo. Dia anaran'i Jesosy. Fa ny fitiavam-bola mifototry ny ratsy rehetra. Ko ny sasany izay fatra-pitady zany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Lasa malahelo ianao, vesara ny filana ianao, lasa miverin-dalana ianao satria valim-bavaka ny tadiavanao an'Andriamanitra. Eo amin'ny vesatry nofo nifandraisanao aminy, lasa le antony tena matery ianao tsy hita no ilazanao fa eo Andriamanitra na tsy eo Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy tanteraka any amin'ilay tanjona sy le programa tian'Andriamanitra ilananao ianao satria tsy mifankahita-po aminy. Araka le tenin'ny Jaona apôstôly izay lazaiko matetika sy toriko etona Isaka izay mandray micro Jaona voalohany toko faharoa fa 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Aza ty zao tontolo zao na izay zavatra eto amin'izao tontolo zao, raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana an'Andriamanitra ray. Fa ny zavatra eto amin'izao tontolo zao dia ny filany nofo, ny filany maso, ary ndraika momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany.
ary tady diorim-pino fa mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny marita mandrak'izay. Tsy votsitra tsara amin'ny toe-po sy toe-panaraka an'Andriamanitra ny olona voageja amin'ny fitiavam-bola. Ny olona voageja zao fiainana zao, ny olona zay tena hoe miaina ao anatin'ny fahafahana tsy mahazo aina fa miankina tanteraka eo amin'ny nofo amin'izay zavatra ilainy eto an-tany ihany. Matio 5:7-8 inona no lazain'i Jesosy? Matio 5:4-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mahay manompotompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiny, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Hebreo 7:20. Aleluia. Hebreo 7:20. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay nananareo, fa hoy izy, za tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Andriamanitra zany tia aneo aminao fa eo ny prezansany, fa nao absent amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa ianao miasa saina amin'ny fitiavana zavatra fa nasolonao ny toerany ao anatinao. Tandremo. Ozy izy, aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay nananareo, fa hoy izy, za tsy andao na afoy ianao mihitsiny. Zany hoe raha tia vola zany ianao dia tsy renao ny prezansyn'Andriamanitra hoe eo mandrakariva izy eo amin'ny fiainanao. Satria ny zavatra hafa izay natonga an'ilay mpanan-karena tanora miverina fa tsy afaka nanaraka an'i Jesosy, mbola velona ao anatin'izay manaraka an'i Jesosy sy mitady azy ho antony anompony an'i Jesosy. Zay ny maharatsy ny fampianarana, manondro sy manokatra ao amin'ny fonimpino, mandranitra ny fitiavana an'izao tontolo izao. Satria tsy afatra ampiorina anao amin'ny fitiavana iray zany. Tsy afaka hitahiry ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny. Ny olona tia izao tontolo izao. Toriteny 5:5 Toriteny 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tia vola tsy hatovoky vola, ary zay fatrapiti arena be tsy hatovoky ny fitombokarena fa zava-poana koa zany. Solomon nanan-karem-be loatra no niteny an'izany. Rehefa tia zao tontolo izao ianao eo am-panompona an'Andriamanitra dia sarotra ho an'ny toe-panahinao ny joro sy ho tafatoetra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria tsy ho faty ao am-ponao ny toetra ratsy no lovaina ary hanofy teo amin'ny Adama, atao hoe fialonana. Tandremo, ianao mety tsy mijangajanga, ianao mety tsy mampirafo zany tsony, tsy mangalatra, tsy misoloko zavatr'olona, fa tandremo, fa raha mbola ao anatinao ny fialonana dia seza fiandrianan'i satana eo amin'ny nofo zany. Mbola tia zao tontolo izao ianao, tsy votsitra tsara eo am-panomponan'i Jesosy. Averiko, Kaina teto tsy olona ratsy fitondran-tena, Kaina tsy mpamosavy, Kaina tsy faux profety, tsy mpaminany sandoka. Fa zao probleman'i Kaina, tao anatin'ny Kaina tao nahita izy fa niavaka kely no ny fakasitrahana azy, ny fakasitrahana ny ralahany. Zandriny kely iny nakasitrahan'Andriamanitra dia tsy zakan'ny Kaina le izy. Kaina ny problemany tsy mahazaka fahasamiafana. Misy fotoana nefa tian'Andriamanitra aseho anao fa misy ny hafa numéro 1 fa tsy voatery anao foana. Misy ny larana voalohany fa tsy voatery ianao foana. Tsy nekeny Kaina fa le zandry kely no nasandratr'Andriamanitra, nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatiny. Tsy nanaiky Kaina nahita ny hafa manana zay tsy voatery ananany.
Za te metra-panontaniana amin'ny olona zay tonga eto. Impiry ianao zay no ohatran-kaina. Indraindray ianao tratry ny toe-po mavesatra, rehefa ny hafa no manana izay ilainao fa tsy misy eo aminao. Rehefa ny hafa indray no manana ilay izy no ianao zay mitady an'ilay izy. Io tsy resaka hoe vola ihany, fa amina ministera mety ohatran'ilay zavatra nitranga teo amin'ny Kenesy Abela hoe nakasitran'Andriamanitra mifanatitry Abela. Mety don spirituel io na hoe fanomezam-pahasoavana ara-panahy na fahita-pity men'Andriamanitra ny olona, na dingana hafa tsy anananao fa hitondran'Andriamanitra ny hafa. Tena fahotana ratsy ary manapaka sy tena fanamam-babo eto Madagasikara io seza fiandrianan'ny satana faran'izay ratsy atao hoe fialonana io. Ny toetra te hiavaka amin'ny hafa. Ary ny problema dia zao, ny olona matetika dia tiany ianao ho tahaka azy. Fa maninona an'io izy fa tsika. Io na zanak'Andriamanitra aza, na mpanompon'Andriamanitra aza, tsy manaiky na mahazaka fahasamiafana zany. Fa lazaiko fa samy tao amin'ny efitra ambony rindrina ny mpianatra rehetra, fa tsy ny rehetra nandray micro. Ny mpianatra Jesosy 12 no isany, fa telo ihany netiny teny amin'ny tendrombohitry ny fiovany endrika. Olona telo, Jakoba, Petera, Jona, fa tsisy 12. Mizavatra indraindray, tsy ianao no ampiasain'Andriamanitra fa ny hafa. Samy mpianatra Jesosy 12, fa tsy izy rehetra nahitany apokalipsy fa Jona rery. Nisy fotoana Jona nampahitan'ny apokalipsy fa nisy fotoana izy nitazana amin'ny Petera nanangana malemy. Zany hoe le fiavahana ao anatin'ny fifampahazakana zay fitondran'Andriamanitra amin'ny sehoan'ny hafa tsy anananao dia tsy tokony akasika ny ao anatinao rehefa nandalo efitra ambony rihana ianao ka ny fianonany fanamasina. Io seza fiandrianan'ny satana atao hoe fialonana io anisan'ny ravan'Andriamanitra tao amin'ny efitra ambony rihana. Talohan'io efitra ambony rihana io mpianatra mbola mifampialina, niankinankina teo atratrany Jona, tao atratrany Jesosy Jona, dia Jona tao amin'ny Petera, inona ny ifandraisan'io lehilahy io atratranao? Mialina. Teo izy Jesosy, ahoana ho inona ho Jesosy na piterika izy mandra-piavaka. Nahazo paquet. Talohan'ny efitra ambony rihana. Fa vao vita ny efitra ambony rihana, nidina amin'izay avy eny amin'ny efitra ambony rihana amin'ny asan'ny apôstôly toko 7, vita ny asan'ny apôstôly toko 2, malemy teo mivavadiny tsara endrika, hozy izy Jona, hozy izy Petera, mijery anay, dia niarany jery roa lahy le malemy. Dia rehefa avy eo tonga dia navany fotsiny zao Jona, zay ananako amin'izay fa tsy Jona, zay ananako no omeko anao. Dia Jona tsy tonga dia kivy rehefa mijery zany dia tsy kanikama fa rehefa tena hoe andre zany le fandehany dia toarery. Tsisy azy zany. Fa avy eo amin'ny efitra ambony rihana tonga dia niova le fo. Raha mbola tsy za zany aloha dia aloha miemotra fa aloha azy ny sehatra. Mety hita mialoha ny Petera fa tany amin'ny nosy Patmosy tsy Petera ny tenenin Jesosy hoe miakara ty an-danitra fa Jona no nampahitany an'izany. Noho izany mahazaka ianao ny fisehoan'ny hafa eo amin'izay fomba ampiasan'Andriamanitra azy, tsy misy na gotom-pialonana faran'izay bitika azy. Raha misy olona zany mbola befy ianao mandrak'androany, be fialonana, dia tsy nandalo ny efitra ambony rihana ianao. Ovay a tompo, anao ny sitrakao, ka ny foko izay maloto dia ovay zao dia zao. Aoka tsisy hotavela zay faratsiana rehetra, tompo miasa mahery aza amin'ny tarehetra. Mino an'izany ve ny rehetra? Asiteka mirevidrevitra ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Alleluia! Mahagaga fa samy mpianatra rehetrarehetra sao dia
eo ny 12 fa jonareo ny teniny hoe eto any trano se fa reniny se Maria nefa magaga tsy mivonto fo Tomasy satria nandalo hevitra ambony rena. Zareo masony eo akaikinao ny fitiavana n'izao tontolo izao hoe voninahitra eto amin'izao tontolo izao, ady eto amin'izao tontolo izao, voly eto amin'izao tontolo izao, hareny eto amin'izao tontolo izao, fahefana eto amin'izao tontolo izao, ny fitiavana an'ireo mahatonga le seza fiandrianan'i satana mbola tsy niala ao anatin'ny olona. Fa jereva izy tsy anao aloha zay hoe halleluja, halleluja, tsy halleluja. Eto amin'ity tany ity dia misy foana ny fahasamiafana fa maninona isika ny tsy mety mahazaka manaka an'izany. Voalohany aloha tiako anairana anao dia zao dia mba ho afaka amin'izay fialonana izay mihitsy isika sy nareo. Voalohany ny endrikao tsy mitovy amin'ilay olona ialonanao. Dia fa tokony ho tonga sainanareo hoe tena tsy possible zany ny itovizanareo. Misy fahasamiafana ao ny feo tsy mitovy. Ianao zao mijery amin'ny bobo ohatrany kely blitika kely ohatr'izao ny halavany fa rehefa miry izy mamaky trano hialina bobo ino. Aza maniry azy fa zay no nampiasan'Andriamanitra azy. Rehefa mba miezaka kasendraka tapitapoka kasokasoka iny feo dia mody matovy mangingina fotsiny dia latso dia ampiarao moramora amin'iny azy efa miakatra be dia ohatrany hoe ianao ny rôle. Militsika mahazaka fahasamihafana. Feo tsy mitovy, toetra tsy mitovy, ny endrika tsy mitovy. Fa maninona ianao no te-hitovy amin'ny hafa foana? Fa maninona no te-hitovy amin'ny hafa foana? Kristy rery ny modely. Izy rery natao tahafintsika rehetra satria ao aminy fahafenona na amina ministera zany na amin'ny zavatra rehetra zany. Hitovy endrika amin'i Jesosy, anahaka an'i Jesosy, zany ny fandiriana faratapo indrindra amin'ny sekoly ny fiainana ananantsika fiainana sy fifaliana amin'ny fandalovantsika eto ambony tany. Voalohany, tsy hitovy mandrakizay ny fiainantsika. Tsy voatery ho voalohany eo amin'ny toerako ianao, fa ianao dia voalohany eo amin'ilay toerana ilan'Andriamanitra anao iny. Ary za tena tsy maintsy faharoana tiako na tsy tiako rehefa zay ny zavatra misy. Fa raha mba sendra miseho fotsiny ny mahavoalohany amin'izay nendren'Andriamanitra dia mila mahazaka ianao. Fa amin'ny fotoana isehoniny ianao koa za mahazaka be tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Eto an-tany dia tadidio fa misy olona foana manana an'izay tsy anananao ary misy olona manao zavatra tsy vitanao. Zao nefa tadidio misy no ataon'Andriamanitra lasa aloha ahitanao fa eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Dia raha afaky ny faly no mahita ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany dia tokony hamelona fanantenana sy fifalinany ao anatinao ihany koa, fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahombiazanao ihany koa. Tovy amen. Mila manaiky an'izany tsika. Ohatry mipitapita kely zany Jaona nahita an'ilay malemy mitrangana tena niangaran'ny tompo le Petera. Fa rehefa tonga tany amin'ny torony nampahitan'Andriamanitra ny lanitra sy ny zava-miafina amin'ny zavatra ho avy tany amin'ny Notsy Patmos nanoratra ny Apokalipsy. Tsy teo Petera, tsy teo Petera. Andriamanitra tsy manome ho anao irery ny amboaran'izao tontolo izao. Aza mialina n'izan'izy. Tsy ho champion naiza zany ianao. Hoe ny zavatra rehetra dia ianao foana ny champion. Ndahoana zany izy fotoana variana. Rehefa milalao baolina Messi dia mitazana LeBron James basketteur.
makafy be izy ny filalao amin'ny Messi, mioraka mihitsy ngera miaraka amin'ilay volomavany. Fa zao rehefa milalao basket koa finaliste LeBron James, Amerikanina moa zany mpanao basket, mitazana hitako koa Messi manatrika eo, dia faly ery izy mahita ny danky manao basket, faly ery ngarainy. Hitanareo ohatra zany, misy fotoana ianao mifaly amin'izay ananany hafa, ary misy fotoana ihany koa ny hafa mifaly amin'izay anananao. Tsy mitovy basket, tanana ny asa, fototongotra ny asa. Raha sendra ohatra ka hoe manoatra an'izao zany LeBron James dia san'izao sy le baolina dia tsy maty ny anarany satria ny tanany no ilaina. Fa raha ohatra ndraika tena hoe nanao coup d'etat ohatry ny Maradona tamin'ny finale dia tinona mpidirana amin'ny baolina, dia hitan'ny arbitre hoe tsy maty na tsara tarehy be aza ny fidirany. Zao ny fialonana dia aretina mahatonga fanakorontanana sy vavahady idirany faratsiana be dia be eo amin'ny fiainan'ny olona. Mety miainga amin'ny fialonana ny fahafatesana ny miditra. Varavara izay ny maseza fiandrianan'ny satana azy. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy miteny hoe ay, teo tanteraka aingana, hitako amin'izay re secret, teo tanteraka mafoy izy an'izao tontolo izao fotsiny. Izay no tenenin' Jesosy, mafoy an'izao tontolo izao. Hitantsika zany ny fepetra farany hidirana ao amin'ny tontolo fahatanterahany eo amin'ny sekoly erahantsika amin'i Jesosy. Tsy sakaiza n'izao tontolo izao ianao, tsy olo ny filany nofy ianao, tsy olona mora mifiky tamin'izao tontolo izao sy mametraka amin'ny fanantenanao amin'ny zavatry ny tany. Tsy maharetehaka aman'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa hifaly aminao Andriamanitra. Mila fantatsika fa samy manana ny anjara sy ny torony io fa aza avela izy toerana ho an'ny fialonana. Miala amin'ny fialonana. Tena tsy zakako mihitsy zany ve? Dia ianao amin'ny alina tsy mahita tory. Tafavoaka lery e. Fa inona ny olana? Allo lery andeha? Alleluia. Allo izy andeha, amen. Ianao manan'Andriamanitra. Basinao hoe fa le fonao mihitsy ny tian'Andriamanitra amboarina, tsy fanaperany le rira lasa. Misy zavatra tsy azonao. Io tadidio an'Andriamanitra ny fahasoavana, an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, an'Andriamanitra ny aina, an'Andriamanitra ny fiainana, an'Andriamanitra fahavokarana, an'Andriamanitra ny tany izay rehetra eo aminy. Tsisy tsy an'Andriamanitra fa an'Andriamanitra daholo. Amen. Noho izany kalma fotsiny loha hiderana ny Tompo Jesoa. Amen. Aza makina dodoa izay zava-mitrangy eo aloha. Amen sa tsy amen? Manan'Andriamanitra maherintsika sa tsy zany? Toetra ratsy ny fialonana. Iny toetra teraka vokatry ny toe-potavela sy tian'izao tontolo izao. Lalana mitondra ho amin'ny fifamonoana, famisaviana, fankalana, fikorontanana ny fialonana. Ary ny fialonana no mitona ny hafa na manao zavatra tsara tarehara ny hafa ka sendra mba misy laza na succès miakatra avy any amin'izay raha fialonana. Malaza ny olona. Ahoana reny atao? Manaratsy an'ilay olona amin'izay satria zavatra tsy misy dia forononao. Mavita mamorona pièce ianao satria tsy hoe maninona fa dia mialina fotsiny. Dia ndao tsy ketrehitra mety be dia be ny zavatra, mety tsy ampifantiny tena ohatra ianao nanao asa fanompoana, fa fialonana na tonga anao nanangana an'ilay izy. Na misy parana fahakalana 0,000000. Za tsy miteny hoe manao lista teraka ianao 0,000 ataoko virgule 5. Ao anatina dia sika koa mahavita. Fô zay. Tsy havita nininona eo tsika. Satria hitazan'Andriamanitra dia jeren'Andriamanitra hoe wow. Avy eo amin'ny fialonana
no miasa ny fialonana ny birao anankiray, birao ny fialonana, iasan'ny mpamosavy, iasan'ny fanahy fahafatesana. Teny ianao fanontaniana tsotra. Sahala amin'ny ahoana ny toe-ponao rehefa tahina ny hafa. Tena mifonao ve le firaritso ataonao hoe wow, félicitations retsy. Firaritso. Ianao le mitehaka iny hoe wow, tsara raganona taon'Andriamanitra taminy. Tena tehaka vokatry ny fo ve isa miara-midoboka amin'iny koa ny ato mitehaka. Sikinao ve tena sincère, tena fahitsiana si. Aza manao ohatra ny Kaina rehefa hitarika ny Abela andeha hamono azy, ohatra ny tsara fanahy zany andao hiaraka sika nefa le ato efa ny ato nanapa-kevitra izy ny hamono ny rahalahy. Hitan'Andriamanitra le izy satria izy mahita anao na any amin'ny fo zay lalina. Azonareo amizay problemako fe azonareo tia mpianatra Andriamanitra tsy ezaka ny aneo fahatsarana ety ivelany fa mba hifakahita amizay fahatsarana tadiaviny ny ato anatiko, ny ato anatiny fo. Mijerenao Andriamanitra dia tarafiny hoe zao tena marina ao anatinao fa tsy araka le fiantsika hoe ny ivelany. Zay le hoe miezaka ny eo ny atsara ety ivelany kanefa tsy ny ao anatinao. Ny tsara ivelany kanefa tsy ny ao anaty. Hitany hoe mialina be anao namody mitsika sy mety manambitamby azy. Hita fa tsy vokatry ny fonao ny fakasitrahanao ny hafa, ny tehaka ataonao. Hitany ianao tsy matory fa tsy mahazaka ny fombiazan'ny hafa. Ary ino mampakatra tension vetivety? Zay manana tension rehetrarehetra midina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho stable manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ireo ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Kainy, ny ota dia ao ambaravarana fa tsy hoe ao anatinao akory. Io ta ozy dia mamitsaka eo ambaravarana fa tsy hoe mbola ao anatinao akory. Fa nga ianao voatery anokatra azy, zay ny tian'Andriamanitra ho tenenina. Aza sokafana mory Kaina. Afaka mandondona izy, afaka misaona adiny 8 fa velao ao. Manaitra anao afaka panahy izy. Fa ianao no mila mijoro, tsy hampandroso azy satria fantatrao. Fa tsy apety ianao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny fidirany. Dia ozy izy Andriamanitra, tao ny hvkl mihitsy. Alleluia! Lovakitsika mihitsy ny tenin'ny dada malalatsika. Ary ho Jehovah tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarenao. Raha tsara toetra ianao mo tsy ho miramirana va. Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao mikendre ny faniriany kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Ny toetra, ny toe-panahy matanjaka ao amin'Andriamanitra dia mampiorina sy mampitoetra ny fahefa-panapahana, ny hery ny fahavalo izay manafika ianao ao anatinao izay fahefana sy fanapahana izay. Fa tsy eny ambaravarana ohatry ny ota mandondona dia hiditra. Tandremo, zany mahatonga antsika tena mila manam-paniriana foana manokatra ny ao anatintsika anana toe-panahy araka n'Andriamanitra. Satria ampisy fiantraikany amin'ny fanapahana sy fahefana manohitra amin'izay fakam-panahy, amin'izay ota te hiditra ao ambaravaranao, antoka hitehirizan'Andriamanitra anao na tsy ny fahitany ny fanekenao amoaka toe-panahy. Avelao ahery sy tanjaka tsara ny vokatry ny fanahy. Fa Andriamanitra no ampahery anao tsy ho remby ny fakam-panahy. Ho voninahitry ny anarany. Ndao ity tanana mafy ho an'i Jesosy. Amen, nasasy amen. Io tsisy resaka hoe hitanareo tsy azontsika boriborina fotsiny amin'izao hoe boriborintsika fotsiny hoe
tiatsika Andriamanitra. Io tsisy idirany hoe Andriamanitra dia fitiavana e, dia namafitiavana azy dia zoli-zoli ny zavatra rehetra, fa azadino fa fitiavana izy, fa manana ny fahefa-pitsarana koa izy. Marina izy. Tsy ny antony namonjeny antsika tamin'ny ota dia mba ny anotantsika hialika eo ambany fitiavana. Dia voly fahavalonareo dia mierona tahaka ny liona masika mitady izay ho rapany. Aza dinganina ny fahamarinana izay napetrak'Andriamanitra tao anatin'ireo mpanompo sy apôstôly teo alohantsika ka nitondrany fanahy sy nitarihan'ny fanahy azy. Izay manaiso tany teny dia manaiso tany azonaina, ary izay manampy ny teny dia manampy ny loza. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Za tena milaza aminao fa Kristy Jesosy nampijeny anao tsy hoe ny iaina ao anaty ota, fa te hialika eo ambany fahasoavana mba hahafahanao manota. Fa ny tombon'andro omeny anao fa natonga anao tsy azo nakanota dia tsy nitohizanao hiaina ao anaty ota, fa hiaina amin'ny sitrapony, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, miombona aminy, miomana ho amin'ny fotoam-pampakarana. Halleluja! Za tsy miteny hoe ireo olona rehetra ny andalam-pahatanterahana dia olona marina sy tanteraka be daholo sy mendrika daholo, fa za teteny aminao reny olon'ireny ny mpandrosoana mety manao fahadisoana fa mibebaka tsy miverina amin'izay efa nialany, fa mandroso makany amin'ny fahatsarana, makany amin'ny fahatsarana, satria mananantony ny fisiny sy ny fahavelomany. Dia ny anaraka an' Jesosy, ny anompo an' Jesosy, ny iray amin' Jesosy, ny hitsena an' Jesosy, tsy maintsy mirehitra mamay zahay e, hitsena an' Jesosy. Mirehitra mandrakizay zahay e, hitsena an' Jesosy. Tairao fasao dia tsy taitra, tairao fasao dia tavele. Sao maimaina, sao maimaina, tairao fazavele. Meu sulika, meu sulika, hitsena Jesosy awe, hitsena Jesosy awe. Misy olona very sy lahatra fa ny antom-pisiny sy ny androny sisy isan'andro dia iomanany hitsenan'ny mpapakatra. Tsy mahazo manao adaladala tsony a, tsy mahazo varindriny zany tsony a, fa Jesosy ny teny hoe miambena mandrakariva. Dia tsika anaraka an'izay lazain'i Jesosy izay apakatra antsika ho any amin'ny fo feno fahatokina sy fiononam-po amin'ny zavatra rehetra, satria manana Jesosy andrasana. Zay manana Jesosy andrasana rehetra aloha andrasantsika ny filazana samihafa dia andao itiatanana mafy be ho an'ny tompo a. Na ho ary tompoko, aza misy miala fa rehefa avy eo dia mbola hiary hivavaka isika. Halleluja, Halleluja. Ndao aloha itiaka ho an'i Jesosy ary. Toy izao manaraka izao ny programantsika rapitso. Dia ery amin'ny centre hvkl bypass aiza moa zany gastronomie pizza Ambohijanaka eny akaiky ny avoloha. Dia eny ny fotoanantsika rapitso manomboka amin'ny 7 ora sy sasany. Aza atao diso ianao fa ao anatin'izany no anairana antsika mandrakariva mba hatanjaka ny toe-panahy, mba hiorina tsara, dia me matanjaka ny fanapahanao anatinao. Amen na? Sabotsy amin'ny 7 sasany izay. Ny alady dia misy fondrom-bavaka vitsivitsy maromaro eto Antananarivo. Ho antsika izay tsy manana toerana anomponana amonjena fotoana dia afaka manantona andreny pasteur
zay efa fantatsika reny a dia manontany hoe aiza ho aiza ny toerana misy ny vondrom-bavaka dia atoro anao a zay faritra mety akaiky anao na zay tarihan'ny tompo anao. Lahady zay ny latsinainy a talata larobia dia manana sekoly isika amin'ny 7 hatramin'ny 8 ora sasany averiko. Manana sekoly isika latsinainy talata larobia amin'ny 7 hatramin'ny 8 ora sasany a. Ny toerana dia toerana anankiray ihany a super u Analakely rihana faharoa. Ny alatsinainy dia sekoly famana olana, ny atalata dia sekoly fanasitranana, ary ny alarobia dia sekoly fitahipana sy fanambiana toetra 7 hatramin'ny 8 sasany a super u Analakely. Ny alarobia hariva kosa dia misy ny école biblique zay ery amin'ny centre hvkl-mission no toerana ahafana manao an'izany a. Adiny ray ihany io amin'ny 2 sasany hatramin'ny 3 ora sasany. Amin'ny 2 sasany hatramin'ny 3 ora sasany a ny école biblique zay ahafahana mianatra baiboly a eto amin'ny asa fanompoana. Zay angamba no vaovao a. Manana radio isika FM 90.8 na eto Antananarivo a, na any Antsirabe a, na any Majunga, na ny Tsorono Mandidy a, dia mitovy ny maridrefy a ahafahantsika manaraka ny onjam-peo a dia 90 teboka 9 izany. Asaiko ianao hitsangana raha sitraka ao. Ndaotsika hisaotra an'Andriamanitra fa afaka nanolotra fanatitra, afaka nitondra zay vao tsy rambony tananao ianao a, afaka nanome ho an' Jesosy ianao. Tadilo le ten'Andriamanitra teo fa tsy hoe contre ny fanatitra akory Jesosy na contre ny ampahafolo-karena, fa ny tediavan'i Jesosy ny fonao tsy miraikitra ao amin'izao tontolo izao a na ao amin'ny harena. Ao a, izy tsy miteny hoe arotsay ato daholo, fa raha zay moa ny ataon'ny tompo am-ponao a, arahabaina atonga soa a. Asandraton'ny tananao dia endaotsika hisaotra an' Jesosy. Raha amin'ny anaran'i Jesosy a, mankasitraka anao zay. Misaotra ny amin'ny fotoana nafahanay nandray teny teto. Misaotra ny amin'ny fampianarana sy ny teny zay napetraka ao teny ambava amin'ny mpanomponao. Misaotra fa novelominao zay ary ianao no nanome hery anay tsirairay avy ahafahanay mahavory harena. Misaotra fa afaka nanolotra ho anao zay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a, ny amin'ny fahavelomanay. Aoka ny fonay Jesosy tsy iraikitra amin'ny vola, aoka ny fonay tsy iraikitra amin'ny harena, aoka hiala ny fialonana rehetra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a, taio ireo zay afaka nanome a, aoka kosa ireo zay tsy afaka nanome Jesosy a, ianao koa ny hita azy mba ahafahany manolotra ho anao, ho fanitarana ny fanjakanao a, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao hitiaka ho an'i Jesosy a isika. Alleloia. Tsika tsy afaka mijanona ela be noho ny amin'ilay zavatra misy eto amin'ny firenena. Noho izany a, hivavaka isika dia ametraka tsodrano a. Fa zao a, raha-pitsy tena fotoana spesial. Misy teny alefan'i Jesosy ndraindraisaky ny sabotsy tena tseritreretin'ny saina mihitsy no atsika. Teneny ny havana matsakaiza sy ny rahalahy rehetra eny bypass ny fotoanantsika raha-pitso manomboka amin'ny 7 ora sasany tsy diso. Dia raha vahatsika mba farafatarany amin'ny 2:20 plus tard dia efa tsy enitsony isika mianakavy. Amen sa tsy amen? Atsangany an-tanan'izay resy lahatra fa nandray teny avy amin'i Jesosy androany. Tadidio tsara fa rehefa babon'i Jesosy ny fonao dia mahafoy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra ianao. Renao mihitsy ho natonga fonao hoe tsisy zao tontolo zao mihazona anao, dia rehefa izay ny zavatra mitranga ho anatinao dia mahazo ainy Jesosy miaraka aminao. Zany tsy midika akory andao amena daholo e! Non, tsy izay le izy. Sitrany koa ianao mba hiaina sy hivelona amin'ny fandalovanao eto an-tany. Fa ny ao anatin'ny fony dia zao, ianao libra. Tena heno mihitsy ny hoe tsisy afa-tsy izy. Raha tsy ho fiainako ianao Jesosy dia tsy nitsinona momba manontolo. Aianao alehako raha tsisy ianao ny fiainako. Vola mety ananako androany, mety tsy ananako. Raha-bitso. Ny zavatra rehetra mbola mety hitany masoko. Fa ianao no mato izao a. Tsarovy, fa zay anananao androany dia efa mihoatra lavitra noho izay endrasanao azy raha-bitso. Tadio fa ambony lavitra mihoatra noho ny fahasalamana zay tadiavinao, io hery mbola omeny ianao io ahafahanao miasa. Ambony lavitra, mihoatra lavitra noho ny fananakarena zay irinao, ny fahafahanao mbola mandinika sy mana-tsaina afaka amorona azy.
tadidio fa io sakafo tsy hitanao io dia mbola tsinitsinina raha oharina amin'ilay appétit te hihinana na tsy manana azy ao anatinao. Misy olona any afaka mividy omby efatra atao ambony latabatra fa tsy manana appétit telona azy. Dia teny aminao fa io anananao tsy soranao an'Andriamanitra io dia faniriana ho an'ny hafa ary ampo azy eo am-pandriana hitadiavana sy itsony an'Andriamanitra amin'ny tsy fahafahany manao na inona na inona. Mingavy ianao androany hariva manandrata afaka sitrana avy ao anatin'ny fonao anomesantsika voninahitra ny mpanjaka sy tompony tompo izay mitahiry ianao mbola velona aina mbola afaka mijoro androany. Ataovy rena Andriamanitra amin'izao na simitra segondy itenenako izao fa ianao dia olona makasitraka azy ao anatin'ny fonao ny amin'ny fiainana izay omeny ianao. Aza vela ho latsaka ao anaty fakapanampitany fiainanao amin'ny hafa fa ianao tsy ilay hafa irinao mihitsy fa ianao dia ianao ihany. Te ampitodika ianao Andriamanitra hijery azy mijere an' Jesosy tompo ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Aza variana mijery izay hitanao eny amin'ny hafa ka tonga ny fonao hitsiriritra ho tahaka azy. Fa zao ankasitrao fotsiny Andriamanitra fa zay nahaina natateraka ny zavatra rehetra teny amin'ny hafa mbola tsy tany masonao dia mbola afaka ihany koa amin'ny fanantenana sy fahatokiana anatateraka an'izany eo amin'ny fiainanao. Fa ufany amin'ny lanitra ny tanao dia makasitra azy amin'ny fonao manontolo. Sotra Jesosy, sotra ny amin'ny fotoana androany hariva, sotra ny amin'ny teny izay manginao anay, sotra ny amin'ny hafatra feno fitiavana Jesosy malalako. Tiako loatra ianao, mamiko loatra ianao, ao ampoko loatra ianao. Makasitraka Jesosy. Sotra, sotra. Halleluja. Mamiri Jesu, mamiri Jesu. Mamiri Jesu ni fitia farao. Mami, todos que eu vos que mamiri Jesu. Mandiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny aretina rehetra hositraniny androany hariva. Ndrofo rehetra ho afahany eo amin'ny toerana misy ny fanatrehan'i Jesosy dia misy famondram-po ho an'izay te hialika ho famondram-pony ka hibebaka marina vokatry ny fony anatinazy. Eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy misy fahavokisam-pifaliana ho an'izay vesara ny alahelo ny fihetsem-pony. Eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy misy fananganam-piainana sy fanovana, fampijoroana ho araka ny sitrapony satria zanany ianao. Mandiana fa ilay mifidy sy miantso anao dia mijoro sy hanamarina anao eo amin'ny fiainanao ray manontolo. Tsy ho irery ianao, tsy ho raraka ianao, tsy hisy fiadiana voaforona melezana anao ka ho ambininy izany. Ary ny lela rehetra izay mifandahatra aminao dia ho resenao lahatra. Izany ny lova avy amin'ny mpanompony Jehovah hatramin'izao koa mandrakizay. Mandiana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny momba anao sy rehetra mahakasika anao, ampo anao ny fanatrehany, ampo anao ny fahasoavany, ampo anao ny fanotronany, ampo anao ny fitantanany, ampo anao ny fiarovany. Tsisy ankonana ka ho azon'ilay ratsy ho alaina sy ho samborony zany na ho very zany. Fa arovana avokoa ny ainareo, ny tenanareo, ny fanahinareo, ny fanananareo, izay rehetra mahakasika anareo, tsy anatsiny mandra-piavana ilay tokana sady tia miantso ary koa namonjy anareo tamin'ny ainy sarobidy teo amin'ny azy fijaliana. Jesosy mpanjaka, ny mpanjaka sy tompony tompo. Ho azy ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay niny voninahitra. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo.
mamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka nomenareo fiadanana. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, fa ampy ho anao ny fahasoavany. Zarao ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Halleluja.